Raha io soagnanainao manokana ny tompo-pasoavy nomenao anay kehitriny ahafahanay andray ny teninao. Indreto zay amin'ity vanim-potoana manokana ity, zao ny vanim-potoana ny andro farany. Zao ny vanim-potoana mago ny zavatra te hitranga. Fa raha eo, dia zao sady dia manona ny voninahitra ao zay amin'ny olonao tsirairay avy. Manona zay fa hiavaka ny olonao tsirairay avy. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo, androany ary aho ka hietry ny nofo ahatakatra ny saina irehitra ny fanahy. Hietry ny nofo ahatakatra ny saina irehitra ny fanahy. Amen. Afaka mahazo ny toerantsika isika. Lohahevitsika androany dia ny hoe kristianina 4-4. Kristianina 4-4. Antanio kenao kaikanao 4-4 vena hoe. Dawary. Isaia 4:4 ka hatramin'ny 5. Iresaka n'izao vaninandro farany zao tsika, ary iresaka amin'ny fanalahidy amin'izao vaninandro zao, ahatonga anao kristianina 4-4. Te ilaza aminao hoe raha tena mamaky ny Baiboly isika, dia zao vaninandro zao ny vaninandro mampandresy atsika. Zao zany tsika le tsy resy. Tena kenao kaikanao hoe zao tsika le tsy resy hoe. Zao vaninandro zao dia vaninandro manokana zay mahatonga ny mason'ny olona hitodika any aminao, satria hita mifamirapiratana miainga avy any aminao izy. Mahita zavatra ilaina izy, zavatra mety aminy any aminao. Ataovy amenina mafy be. Isaia 4:1 hatramin'ny 5. Ary amin'izany andro zany dia isy vehivavy 7 hiazona lehilahy iray ka hanao hoe ny anonay ihany no haninay, ary ny lambanay ihany no tafianay, fa izao no angatahanay. Aoka ho tononona amin'ny anaranao zahay ka afao tondromaso. Amin'izany andro zany, oviana honi, amin'izany andro zany ny ratsan'i Jehovah dia ho tonga fahatsara-taresy voninahitra, ary ny vokatry ny tany dia ho reharesy firavaka ho an'ny Israely sisa afaka. Tenenykeno kaikanao ianao le Israely sisa afaka zay hoe filaza azy dia hoe remnant, na hoe reo sisa tavely, reo ambiny. Ianao zay olo zay. Ary izay sisa ny ziona sy izay mbola mitoetra ny Jerusalema dia atao hoe masina, dia izay rehetra voasoratra ho isan'ny velona any Jerusalema. Rehefa voasasan'ny tompo afaka amin'ny fahalotony ireo zanaka vavin'ny ziona, ary rehefa voadio ny fanahy fitsarana sy ny fanahy faningana ny Jerusalema ho afaka amin'ny ranon'ny olona nalatsany. Ary Jehovah morona rahona setroka raha atoandro sy fahazavan'ny afo midedadeda ny on'ny alina, hoe ny ambonin'ny fitoerana rehetra eny tendrombohitra ziona, sy eny ambonin'ny fivoriany rehetra, ary eny ambonin'ny voninahitra rehetra dia isy eloelo, ka isy tranolay fialokalofana amin'ny ainandro raha atoandro, ary ho fialofana sy fierena amin'ny tafio-drivotra sy ny ranonorana. Amen. Tena kenao kaikanao somary lalindalina hoe le ten'Andriamanitra vakina. Ny Isaia 4 dia toy ny Isaia 4 sy ny 2. Averiko. Ny Isaia 4 dia toy ny Isaia 4 sy ny 2. Raha amaky ny Isaia 4 isika dia ahita zavatra manokana zay manazava ny Isaia 4. Vakitsika ny Isaia 4 andiny voalohany ka hatramin'ny 5. Zao vaky ny ten'Andriamanitra. Ny voninahitra marina voatendry ho an'ny Israely. Ianao le Israely resahana eto. Sy ny anafoanana ny voninahiny tsy izy. Ny teny izay hitan'ny Isaia zanaka Amoza ny amin'ny Joda sy Jerusalema, ary zao no tonga ny aparany. Zany hoe le Isaia 4 vakitsika teo zany vaninandro any aparany, na hoe vaninandro tsika ny resahana. Ny tendrombohitra misy ny tranon'i Jehovah dia ahorony ao an-tapon'ny tendrombohitra
ary asandratra ho avy noho ny avoana ary ny jentilisa rehetra hitanjozotra makany. Eny maro ny firenena iainga ka anao hoe andeha isika hiakatra ny tendrombory Jehova ho any an-tranon'Andriamanitra Jakoba mba hampianarany antsika ny amin'ny lalany ka andehanantsika amin'ny atorony fa avy any Ziona no ivoan'ny lalàna ary avy any Jerosalema ny tenin'i Jehova. Ary tsara ny adiny jentilisa izy ka hampieky ny firenena maro dia anefiny saba no fangady reny ary ny lefo no fanetezam-bolopoka ny firenena tsy hanainga sabatra ifamenina hianatra ady intsony. Ry taranaka Jakoba avy ary aoka isika andeha amin'ny fahazavan'i Jehova fa efa nanaran'ny taranaka Jakoba olonao ianao satria feno ny fanaovy any antsinanana izy ary efa mpanandro tahaka ny Filistina sady efa zanabahiny. Ary ny tany no dia ho feno volafotsy sy volamena sady tsy hita laniny areny ary ny tany dia feno soavaly sady tsy hita isany kalesiny. Ny tany dia feno Andriamanitra izy koa eo anatrehany asan'ny tanany miankohofany dia izay nataony ratsan'ny tanany. Raha ohatra ka fitinina le izy ka lasaka nabavy dia zavaiko aminao. Zao le izy milaza zavatra manokana Jehova Andriamanitra tamin'ny alalan'ny Isaia. Mampaminany ny Isaia Jehova Andriamanitra. Inona le faminaniana? Le faminaniana dia milaza hoe aneparany na hoe amin'ny vaninandrontsika ankehitriny dia mirapiratra ny voninahitry Jehova. Ho feno voninahitry Jehova tsy ny olona rehetra fa ny Israely na hoe ny zanak'Andriamanitra. Ny tany dia hanomboka hamoaka zavatra tsara mba ho haingo ny zanak'Andriamanitra. Fa mialohany hatongavany zany anefa dia inona ny zavatra hitranga? Nomboka amin'izay aritsika. Zao ny zavatra hitranga anefa. Isy vanim-potoana tena sarotra. Inina Andriamanitra atao ilay vanim-potoana tena sarotra satria maninona? Manomboka mahita zanak'Andriamanitra izay manao ny tsy tokony atao Andriamanitra. Ny tanàna noho izy lasa feno mpanandro. Lasa miaraka amina jentilisa izy ozy izy. Noho izany ho izy, raha mamakytsika amin'ny andininy fahatelo, toko fahatelo dia ho izy hoe lasa anendry zaza izy ho mpanjakany. Zaza no atao mpanjaka. Inona ny antony hoe zaza no atao mpanjaka? Ahatonga ny firenen'i Israely ho rava. Andriamanitra mihitsy zany mipermettre an'ilay hoe aleo rava mihitsy amin'izay hiavaka ilay tena mivavaka. Ndry averiko fanindroany. Andriamanitra mihitsy zany mamela hoe aleo rava mihitsy amin'izay hiavaka ilay tena mivavaka. Zao ny zavatra lazaina. Rehefa tonga izay fotoana izay ozy izy dia isina ozy izy. Ary izay sisany Ziona sy izay mbola mitoetra ny Jerosalema dia atao hoe masina dia izay voasora ro isan'ny velona any Jerosalema. Isaia toko fahaefatra andininy fahatelo. Reo sisy ireo izay tsy manao ny fanaon'izao tontolo izao, tsy manao ny fanaon'ny olona rehetrarehetra dia ho avahan'Andriamanitra manokana. Mariavy ianao hoe mba tena kely no akaikinao aloha somary matavy le afatra androany hoe reo sisy reo izay izy dia ho atao hoe masina. Ny dika le masina dia hoe atao hoe voatokana na hoe olona tsy manao tahaka ny fanaon'ny olona rehetra. Alasaka nabavy. Marina fa tsika kristianina rehetrarehetrareto te hiaina fiainana feno voninahitra. Mino fa tsika rehetrarehetrareto te handresy ao anatin'ny ady. Fa ny fanalahidy raha lasaka nabavy dia izao. Aoka ianao tsy hitovy amin'ny olona rehetra. Filaza azy amin'ny teny anglisy dia hoe remnant na hoe reo ambiny. Reo sisa tavela. Amin'izao vaninandro farany izao zany raha tsorana dia izao. Isy karazana kristianina izay kristianina ny anarany fa ny fomba fanao dia fanaona jentilisa. Ny fiainany dia fiainan'izao tontolo izao. Fa nefa rehefa jerena izy dia milaza ny tenany hoe kristianina. Dia hoy Jehova zao zavatra ho ataoko anefa ho avako mihitsy ilay tena remnant. Ho avako mihitsy ilay tena sisa tena izy.
mba hoenao ane le sisa tena izy teneny hoe mba zany le sisa tena izy hoe reo sisa tena izy reo ozy izy Jehova dia ina no ataony ho an'lainy ko sisa tena izy reo amin'ny teny gasy dia hoy izy hoe ary Jehova morona rahoana setroka raha atoandro sy fahazavanafo midedadeda noho ny alina ho eny ambony fitoerana rehetra any tendrombohitra ziona so eny ambony fivoriany rehetra ary eny ambony voninahitra rehetra dia isy eloelo amin'ny teny anglisy dia hoe for upon all the glory shall be a defense. For upon all the glory shall be a defense. Zavatra ho ataon'Andriamanitra dia izao. Isy karazan'olona manokana amin'ny atoandro dia asiany andriafo eo amboniny. Ary amin'ny alina dia asiany andriafo eo amboniny. Zany hoe amin'ny atoandro ny andrahona analoka azy ary amin'ny alina ny andriafo anafana azy. Mba hoenao ane zay. Hoenao ane zay ho asiana filazany azy dia hoe and upon all and upon all the glory shall be a defense. Zany hoe zavatra mba ny ten'Andriamanitra dia izao amin'ireo karazan'olona manokana ireo dia ny voninahitr'Andriamanitra no asarony azy ho fiarovany azy. Za dia hanonona Satana mbola tsy takatrao ary hoe ny voninahitr'Andriamanitra ny ho ataony mandrakotra anao andrakotra ny ankonanao. Azavaiko aminao amin'izay le izy ary. Na dia nataonao amen na dia mbola tsy takatrao dia azavaiko aminao le izy. Ny tena dika le izy dia izao. Ianao sy ny ankonanao zany. Rehefa nomboka ho kristianina ianao zay tsy hanao ny fanaon'izao tontolo izao. Rehefa tonga kristianina ianao le mijoro amin'izao vaninandro faran'izao dia ho avahan'Andriamanitra. Avany amin'ny fomba inona? Ho rakofany voninahiny ny fiainanao sy ny ankonanao. Ka raha mandeha ny atoandro midanika ny masoandro, ataoko hoe midanika ny masoandro aloha dia ianao ho alokalofan'ny rahona. Raha mandeha ny alina mamirifiry ny alina dia ianao ho hafanainy andriafo. Tena dikan'ilay izy dia izao. Rehefa rakofany voninahitr'Andriamanitra ianao dia tsy misokatra ho an'ny influence an'izao tontolo izao intsony ny fiainanao. Raha nandeha teny amin'ny tany efitra ny zanak'Israely mandeha ao anatina hafanana 45 degré 50 degré dia ny Baiboly dia milaza hoe nanisy andry afo Andriamanitra alina ary andry rahona ny atoandro. Zany hoe rehefa mandeha ny zanak'Israely 50 degré ny any amin'ny tany efitra fa amin'izay andehanany zanak'Israely kosa dia takonan'Andriamanitra amin'ny rahona any ka tsy le 50 degré no midanika amin'ny zanak'Israely fa any amin'ny tany efitra misy climatiseur. Teniny keo no akaikiny hoe misy climatiseur any amin'ny tany efitra hoe ny tena dika le zany dia izao tsy izao tontolo izao intsony no miantraika any aminao. Enoy tsara na hiakatra ohatrinona na ohatrinona ny vary tsy miantraika any aminao sy tsy miantraika any amin'ny posinao zany. Zay ny tena dika le izy. Na miakatra ohatrinona ny menaka tsy miantraika any aminao le vidina menaka. Enonao tsara ve ny zavatra lazaiko? Ny zavatra azavaiko aminao androany dia izao. Andriamanitra te hanavaka ny olona. Ny fanavahan'Andriamanitra ny olona dia tsotra. Takonany ny voninahiny. Tononoko ny fiainanao ho rakofan'Andriamanitra ny voninahiny ene ianao. Averiko fandroany ho rakofan'Andriamanitra ny voninahiny ene ianao. Averiko fantelony ho rakofan'Andriamanitra ny voninahiny ene ianao. Tadidio ty teniko ty fanana n'ity fijoroana vavolombelona ity ianao. Amin'ny fotoana mafy amin'ny olona rehetra zavatra mitranga ianao mbola hatsangan-javatra. Ianao mbola hahita vokatra tsy mahazatra. Satria maninona? Ny planina an'Andriamanitra dia izao vaninandro faran'izao tena te hanavaka ny olona tena mivavaka sy tena manaraka azy izy. Azakaka zany ianao fa amin'izao vaninandro faran'izao ianao sy ny ankonanao hiaina zavatra tsy mahazatra ny olona rehetra.
tena ho gaga aminao ny olona fa ahoana reto olo reto amin'izao vaninandro zao ve mbola andeha hanao vakansa ihany. ho hitanao ane zany e, ho hitanao ane zany e, amin'izao vaninandro zao rehefa tafian'Andriamanitra ny voninahiny ianao dia tadidio tsy ho afa-baraky zany ianao ninninina mitranga eo.